voninahitra reo zay manatriketro na ny kely na ny lehibe na manofa na mandoka samby manana ny voninahitra reo daholo tsika ka azo atao anay fatambary ny voninahitra reo. Ny tianako manokana dia manaja ny fisianareo sy ny voninahitra zay anananareo na amin'ny sehatra iny zany na amin'ny sehatra iny na araba toko salama daholo isika rehetra tsaratsara tsambakana araba ny ambany lanitra hoy ny fitenenan'izay akory daholo tsika koa laly karakory izy Majunga karaha stepiny ihany koa izy Majunga rehefa ohatr'izay ny fanjeny. Tsara be le kafe nataon'le zanako ary mamela asiako kely satria sakafo maraina koa ny avanareo lahy ary sao dia sanatria tratran'ny hypoglycémie eto dia alefatsika ny fandaharatsika. Rososona ny lohatenintsika androany dia ny fitsidiham-paritany nataon'ny filoham-pirenena PRRM Mikael Randrianirina Mivady sy ireto mpanolo-tsaina manokana azy tany Sambava, tany Ambohimandroso, tany Ambomena sy ny karazany. Azavaitsika ny dikan'izay ao anatin'ny resaka amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny fa tsy hoe amin'ny maha-politika fotsiny. Resaka ihany koa tsika momban'ny resaka nataonga fidy TMS satria le manabarabara sain'olona zany tsy mety ary tsy hoe raha iny koa voasambotra i Korotamby dia midika fa any amin'ny Korotamby daholo ny adalàna sy ny adisoana rehetra, tsy manaky an'izany kosa ako ary tsy mety zany na inona lazaina na inona lazaina. Gasy aho fier de l'être hoy ny filoham-pirenena. Avaiza ny angin'izay zavatra malagasy aho zay fa tsy gasy. Avaiza ny angian'izay zavatra zay. Aloha zany tsy mamenatrano miteny hoe afaka miresaka direkta amin'ny filoham-pirenena ary zay zavatra zay mba anisan'ny hoe tena mba avantage ny ty moa zany tsy asa fa tena redevabilité vis-à-vis amin'ny fahasoavana azoko tamin'ny tanindrazako sy ireo mpiray tanindrazana amiko. Mbola veriko foana zany hoe redevabilité ty zavatra ty fa raha ity zavatra ty ny eritreretiny hoe ampanankarena dia ianao ny taraiky fa ity dia dépense ty. Tsy araka mihitsy ny dépense am'ty indraindray satria na ny mandeha amina ianao zany mandeha amina invitation miinvite olona ianao te haka renseignement misy olona miantso anao sy ny karazany dia mandoa ianao ary ny travail dans les coulisses amin'itony zavatra itony ça coûte vraiment cher satria ny olona invitenao VIP daholo ny ankabezany ianao koa tsy maintsy bon bref tsy natao ampanankarena itony fa redevabilité. Dia izay no avantage lehibe non négligeable hoe afaka miresaka amina filoham-pirenena ianao satria matetika nanomboka tany amin'ny zany hoe nivoatra zany le fandehan'izy kosa tany amin'ny andron'Andriamatora Tsiraka Didia dia Sado Kabinet zany hoe mpamolo-tsaina miafina tsy te hiditra cafouillage amin'ny politika dia mpanolo-tsaina miafina sofina sy maso n'ilay filoham-pirenena. Taty aoriana moa zany rehefa tena hoe niditra tamin'ity zavatra ity dia mba afaka nyresaka direkta tamin'izany atao hoe Andry Rajoelina zany ary izy koa moa taizany tena raha teo tsy tena nitezaina hoe mena biberon na ohatran'izany fa le izy zaza fantatra le izy zany ary nitezaina dia facile kokoa zany le fampiresahany mianaka
Fa ny loza de zao, zay zavatra notenenina taminy, raha ohatra ianao niteny zato, 2 tao anatin'ireny no narahany famokon-dohany ihany nataony, ary le farany moa tsy mamaly mesazy mihitsy nenao lahy sy ny karazany, de momeko mitso-drano izy satria raha ohatra izy mamaky an'le mesazy ka manaraka an'le zavatra atao, za tsy miteny hoe tapitry ohatra ny zavatra omeko fa ohatra mba tsy mety kosa raha miteny aho hoe mba ahoaka raha nga ajanona le resaka bois de rose fa tena mba tsy mety kosa ataonareo foana ve niala any amin'ny faritra havanana iny, avaratra iny, am'izay le olona mikarama-bôjy manao an'izy nareo manan-karena tapitry-ohatra, sao de mba tsy mety kosa tony fanapohana bomby eraky ny tanàna tony maratra ny zanak'olona sy karazany, tsy mitohy ny ankety fa ohatran'ny tapitry ny ampanidinana, na de fantatra raha hoe iza manao an'izy, sao de mba tsy mety. Ianao manoratra an'izany zany de izy nefa mitohy ihany ny bois de rose, mitohy ihany ny volamena tam'izany. De zako hoe inona moa ny antony nanondroky an'le ragaty intsony fa aleoko tonga de mitatatata avoakako iry amin'ny Aina Aman-jery tamin'itony émission tony, ny opération de malveillance sy malfaisance ary ny détournement zay nataony zareo tam'izany andro zany, ary raha misy ny nanomboka an'izany voalohany tamin'ny resaka hoe Facebook, de mba raha nisy 3 mba fa 4 tsika na fa 5 tam'izany, ary ny manao an'itony zavatra itony anie tsy mora e, satria ny mitazona an'le cohérence ireo efa manana olona mpanaraka anao, tsy maintsy misy olona déçu aloha, ça c'est vrai c'est clair, fa le incohérent raha androany ianao zao no ataonao nefa rapitso zavatra hafa tsy mety zay, ary zay zavatra zay tena tsy tian'ny olona zay. Ka eo zany ny avantagentsika hoe tsika afaka miresaka mizara renseignement, mizara information directa amin'ny filoham-pirenena, de fantatritsika hoe ahoana mety ohatr'izao, mety ohatr'izao. Rehefa nandeha mivoaka ary nazalo kosa aloha de tena gaga e, misy tonga de campagne de dénigrement. Ny za tsy miditra amin'ny resaka fédéralisme fa mino aho fa ny filoham-pirenena mbola tsy niditra takafo-azy tamin'iny, satria le définition an'le fédéralisme tian-dralahy apetraka le miresaka an'io zany, définition par foko, entre autres raha le miteny hoe ampiny anareo merina zay fa nay am'izay zao mitondra. Ny filoham-pirenena aloha mbola tsy nahinoko ny teny an'izany, nay indray mandeha ary. Fa nivoaka le resaka hoe anti-merina, tsy tia merina ny filoham-pirenena, nanontany mihitsy, nanontaniako marina ve zany monsieur le président, tena tohana izy, tohana tena tohana, ary tena nalahelo izy, atao ozy izy ny investigation anao amin'ny mpiara-miasa amiko, de ho hitanao fa ahoana ny takany eo. Tany teto koa nanao investigation, fa tonga teo amin'ny DRI sy ny DPE de nijanona, zanaky arivo taona reo olona reo. Sans compter zany ny sasany a, ary rehefa miteny hoe marina ianao président fa anjarako no manazava ny saim-bahoaka hoe tsy marina zany, ho raisiko adidy ho aho. De ozy izy tam'izay andro zay, hitanao rahalahy ozy izy, ahoana ozy izy ny tsy itiavako merina raha zay ny traitena anahy, ny bebeako anie ozy izy, mamamamako avy eo ambomena avy eo ambomandroso e.
ho any aozy izy anao déclaration io officiel fa malagasy aho. Tonga de jano mihitsy nitondrany anie malagasy aho. Fier de l'être ozy. Misy raha natanosy ataoko ozy. Misy raha natandroy. Misy raha namirina. De nizy tonga tany Ambomena fa Kamoaly sa Omaly iny vahoaka Manaliny no nitsena azy tao. Satria les gens se sont reconnus, c'est le nôtre. C'est le nôtre ozy ny olona. Tonga ny olona. Zao zavatra lazaiko anareo a. Ho anareo mpanavakavaka reny. Matetika anareo no tena tsy gasy. Matetika tena anareo no tsy gasy. Mba tsy tenitenenako foana de akatoko ny vavako. Zao le izy a. Ohatra fotsiny za. Ny mamako a tany Ambositra niteraka. Ny dadabeako a, dadan'ny mamako sy ny mamany valo votaka tao Ambositra. Mbola manana tranon-drazana any Ambositra zay. Ary mbola misy fianakavian'ny mamanay zanaky ny vavy eo. Zanaky ny Ntora zay zany io. Cousinako zany hoe Lucie. Tsy haiko mora mbola velona izy nahoana fa ny zanany rehetrarehetra ao Ambositra ao daholo. Maro amin'izy ireo tsy fantatro satria on est une lignée de famille d'au moins oa 2000 personnes. Satria ny mamako faravavy fa zareo marovavy be ary niteraka maro daholo. Lahatokana ihany zareo ary io lahatokana io de niteraka Menada fotsiny zay avokany ankiray. Zany hoe misy amindreo havan'ireo tsy maintsy nanambady Betsileo. Ary zany mamanay zany taloha rehefa mitarona de ny rika sy ny roky sy ny raobany leka liako ty akoa re zany no manjaka tao an-trano. Afaty amin'ny papako indray misy havanay tavela any Asambava Antalàha any Vohemara. Mba fantatrareo moa fa ny ankabeazan'ny olona mipetraka ao Vohemara anie de olona nitsoka avy aty arivo ka nahatonga an'le vohy marina de novain'ny vazaha hoe Vohemara e. Fantatritsika menakavy ve zany? Nisy fitsoahana avy aty Ambohipeno nandeha nakany amin'ny Betizaraina namoronana ny Rifoloratsiraka ny atao hoe Betizaraina ny ray aman-dreny moa zany ny génération roa teo alohany. Rehefa miporisasena andrenam-pomerina avy eto Ambohipeno. Reo andrina ny Ambohipeno Moady tam'izany ny anaran'io tanàna io fa tsy Ambohipeno. Rehefa fenon'ny andrenam-pomerina tsy mahafotsy ka nanontaniana hoe manao ahoana nareo mbola azo anampiana ve de efa feno mpanjaka. Zay no nahatonga ny Ambohipeno ho Ambohipeno fa taloha io Moady ny anaran'io.
De mahatonga ny ambom-peno hoe misy milaza hoe tsy mahafotsy fa ny tena marina ambom-peno moajy andrinina ambony. Jereo ny disposition-ny fasanao fa misy fasana maromaro tsy andevenana intsony sy voatery ala tao le andrina ambony tao hatramin'ny isin'le hoe tsy manam-poandrina napetraka andrinam-pomerina tamin'ny lotsy ho tonga defina teo ambom-peno. Avao amoady, avao ambom-peno Ratsitoinina vadiny Andrianjaka. Raha ohatra zany tiana ho an'ny sasany zay tsy malala niesin'Andriamanelo. Zany hoe raha ohatra zany reto olona karazan'olona miteny foana, misy manko zany miteny foana hoe ambom-peno dia 100 isan-jato tsy mahafotsy fa tsy andrina aloha tamin'ny voalohany. Dikan'izany zany taranaka Andrianjaka rehetra dia batara satria zany Ratsitoinina taranaka tsy mahafotsy dia avy eo ambom-peno. Ny tantaran'ny Madagasikara zany de misy mifangarongaro ohatran'izany na any amin'ny faritra ary. Raisiko amin'ny kahaka any moa ny parent adoptifako Sakalava, olobe silamo. Azafady, Ratsitoinina vadin-dralambo azafady toko azafady Ratsitoinina vadin-dralambo zany hoe Ratsitoinina renin'Andrianjaka. Dikan'izany zany raha ny tena marina dia raha ohatra hoe eritreretiny Ratsitoinina zany fa tsy mahafotsy satria avao ambom-peno, avao moady, dia mety hisy daholo zany ny taranaka Ralambo de aza mizesta intsony hoe andrina 200 isan-jato. Fa miteniteny foana ny olona miteny hoe avao ambom-peno dia tsy maintsy tsy mahafotsy. Teniteny foana mila mianatra tantara ary mila ianarana mihitsy le maha-malagasy ny malagasy satria misy an'izay le tena hoe mahafinaritra l'izy e. Mahafinaritra l'izy hoe za zao afaka mangataka monsieur revendiqué hoe aza antainao za koa afaka miteny hoe betsileo aho. De maninona zao zay? Maninona zay? Koa afaka miteny hoe eny ary raha lazainareo zany fa tsy mahafotsy ambom-peno de tsy mahafotsy ahy zany. De fantatrareo hoe tamin'ny andro moady ny arery grand-pèreko paternel mipetraka tao. Ny bebeako moa zany avetsabetsy zarainy, ny mamako avy Ambomiala, fangaro le izy e. Tsisy an'izany malagasy 100 isan-jato tena hoe pur sang zany. Fa ianareo miresaka olona hoe tsy tia an'ity, tsy tia an'ity, nareo ny tena en fait ny tena marina, nareo ny tena tsy tia. Ary ampiadinareo le malagasy, tsy possible mihitsy ny malagasy hiverina amin'ny adi-poko taloha hoe ino fa manenjika merina eran'ny faritra. Tsy possible zany. Fa matoa zany misy de ianareo mpanao politika reto mitetitetika an'reto fédéralisme parina ino izy teo amin'ny resaka tribalisme no animba zavatra ary anapotiky ary araky ny lazaiko hoe manarary ohatra nareo hoe manampy an'le filoha nefa en fait ny zavatra ataonareo contre-productif.
manimba an'le filoha ny zavatra ataonareo. Anka le filoha lazain'ny olona fa tsy tia merina. Izy ara-merina koana tsy itiavany tenany. Any mandeha zany le resaka sy ny zavatra mitranga hoe tsy tatin'le olona kosa l'izy e. Za tsy miteneny tomany izy na hoe ohatran'izany fa tena mba nalahelo izy. Izy tena misy olona de tena izy moa tsy niteny hoe tsy vanina na tsy valahara, tsy manao langage ohatran'izany izy a. Olona tsotra le rangaha ary tsy de hoe mahay vava be ahoana. Tsy mampalahelo izy le izy maninona ary no atao an'izany, lasa midina be ohatran'izany le resaka. Satria ny antony de zao, ny amin'ny fasy tsy misy ara foron'ny ady va. Ary l'izy ny tena problema isika ao anatiny any mamorona an'le bresy, nareo ao anatiny mamorona an'le bresy, ahafahan'ny olona mampijabaka antsika menakavy ao anatin'le piège. De l'izy tokony nisy ny fiarahamonina zao tena teneniko anareo. Arao tsara ny tantara any Madagasikara. Arao tsara hatrany amin'ny hoe fifampitsiniavana amin'ny pacte de non agression entre rafoko anankiroa, fifanambadiana entre rafoko anankiroa. Marina fa nisy ny lay natanjaka, de nisy ny lay nandefitra hoe rehefa ohatr'izany ara de menay vehivavy virginy ianao na ohatran'izao. Amin'ny taona 17 mbola mian'izany no tenako. Tany Mahanoro. Miditra ao amin'ny chambre any hariva, efa vita ny sakafo de ty misy tovovavy ao. Ohatra taitra be aho. Fa ahoana hono? Atsoko ministra Rasoa zay moa fanoela olty. Misy an'izao lesy ato. Le tiako le Rasoa tamin'izay. Zany lesy ny fomba tany. Tsy miditra amin'izany aho. Zany hoe misy zany ohatran'ny reconnaissance fampisehoana fihavanana amin'ny zavatra maromaro amin'ny malagasy samy malagasy. Et même par le sexe même. Io ianao mena zany. Miditra ny chambre anao ianao fa voakarakara tsara tamin'izany. Tsy mety tamin'ny religionko zany e. Meko vola le olona de nasiako nandeha izy. Misaotra betsaka aho. Tiako tenenina amintsika de zao. Le olona manao an'io resaka tribalisme io dia tena marina tsy mahalala an'le tantara. Tsy mahalala ny tantaran'ny Madagasikara. Meko anareo mipatiny. Zay olona nieritreritra hanasaraka amin'ny Madagasikara de potika. Misy ozony io. Misy ozony io. Ary ny olona zay mieritreritra hanambatra amin'ny Madagasikara tadio. Zay olona mieritreritra hanambatra amin'ny Madagasikara matetika ny tonga filoham-pirenena. Rassembleur zany ny teneniko. Rassembleur. Celui qui pense diviser Madagascar par tribu, par état fédéral. Tsy mipasy zany. Tonga de zavatra fa mihitsy nieritreritry ny malagasy. Ary ny malagasy tsy manaiky am-piadiana. Tsy
tsy manaiky an'izany ny malagasy. Tonga anary de zavatra na de hoe tsy izay ara le fédéralisme eritreretinareo na ieritreretitsika na iza zao arany e nieritreritra an'izany e hoe solution ty Madagasikara ty de état fédéral na fédéraux fa tsy tafa e tsy tafa le toe-tsain'le malagasy tena mbola ao anatiny tena hoe tsy rarahany zany centralisme zany tsy rarahany zany fa ny azy tonga de nieritreretiny zay Afrika de lasa miady frontiera zany de lasa zao any io zavatra io rahalahy mila fitandremana be io satria manimba zavatra maro za tsy miteny hoe ratsy le izy na tsara ohatra zao nisy raha namana nanao observation izy hoe fanareo ve tanareo intellectuel zany tsy azon'le olona zavatra apetrakareo intellectuel raha miteny an'izao hoe fanareo ve manam-pahaizana isaky ny faritra misy anareo any no mangataka an'ity fédéralisme ty e nareo ve manam-pahaizana isaky ny faritra zay misy anareo any zany hoe tonga zany de hoe raha raisina amin'ny lafinirany zay teny zay de hoe raha ohatra zany manam-pahaizana avy any Antananarivo ka isafidy nipetraka ny Mahajanga na ny Toamasina na ny Dego de tsy tafa fa tsy maintsy manam-pahaizana vao Mahajanga ihany no miasa tao Mahajanga tanareo am'izany intellectuel rehefa ny olona miteny an'izany incompris le démarche anareo fa ahoana moa malagasy ny tsy afaky hipetraka hoe olona vao Majangany hipetraka tsy afaky nipetraka any Tananarivo raha ohatra misy ny état fédéral afaka mipetraka mihitsy tsy mila passeport tsy mila visa ary mino fa zay mihitsy le izy fa nareo tellement lava be mifanazavana an'io tsy voatery prévu ao anatin'ny fanazavana entinareo daholo nareo koa moa tsy manaiky raha tsy forcine de raha vao micontra ny zavatra teneninareo de lazainareo fa anti fédéral kany ka le zavatra mitranga aveo any am'le filoham-pirenena le izy mekapoka nefa niny nareo manao ny ataonareo inona tsy marina zany bona melona za zao tany avaratra fa ny tena marina ny any avaratra zany azafady bona manino any avaratra mamana izy amin'ny borizano fa rehefa hitany hoe milamina tsara de tena au contraire ary tena bien introduit za zao niaina an'izany tany avaratra tany Diego moi je peux te dire que la plupart de j'ai même une bonne famille à Diego misy olona any tsy ampozinao akory rehefa natao mifanadidina izy ty cousinko satria ny vadiny avao aminay avao iny izy teo ny vadiny avara-drano andrinana avara-drano ny vadiny fa valivotaka tany Dego ahoana ny tsy itiavan'ny Patrick Monibo aloha mialatsiny tsy autorisé amin'ny teny an'izany ahoana ny tsy itiavan'ny Patrick Monibo merina nefa vadiny raha merina andriny métis avao avara-drano FJKM reo zao tsy mahalala an'izany akory maro ny tsy mahalala an'izany
fampidipiditra le malagasy tompoko ary mifamatotra. De patrimoine ibovy any de hanenjika merina, fianakaviana moa ny ibovy any de hanenjika merina. Tsy possible zany a, tsy possible zany. Ka hazavao tsara le zavatra ataonareo ary ny zavatra ataonareo aza apetraka ao an-damosiny le filoham-pirenena fa ataovy any am'zay revonareo any le izy tena la limity ary nareo aloha tena tsy miteny mihitsy hoe manohana an'le filoham-pirenena nareo fa manimba zavatra maro nareo satria zany zavatra zany hoe tonga ve de hoe tonga de fa ny tena marina ve le tena tianareo zany de hoe Antananarivo zany tsy ho tia an'le filoham-pirenena sy ihany fa misaina Antananarivo sy ihany fa efa lasa lavitra amin'ny resaka fisainana politika reo sy capitale sy province ex province ireo tsy mipasitra ao zany tribalisme zany raha zany le za napetraka. Isaito kely a asiana hira kely anankiray fa dedikaseko atsika rehetra ity hira ity dia samy mba maka ny filinina eo toy zao RR Majanga nanao an'ity zany hoe RR Majanga izy nefa merina valo votaka tamy Majanga. Iny ary zay malagasy anenao tandrovy ihany le fihavanam-pirenena satria zava-dehibe io ny manomboka ane vita ihany fa mamarana an'izy na manapitra an'izy no zava-doza rehefa avy eo iny tisy teo iresaka momba ny teninga fidy TMS isika satria manararoatra manabarabara saim-bahoaka zany raha tadidika ny zavatra mitranga
tamin'ireny nafana be ireny. De nisy tokoa ny fifanendrehana avy amin'reto bodikany, surtout ny gendarme moa zany ny bodikany, ireto mpanao fihetsiketsehana, ireto vahoaka malagasy zany, araka hanenjika hatrany an'elankelatrano hatrany an-trano ary mihitsymihitsy ny aktifitra. Tamin'izany moa de efa nitenitsika hoe ity zavatra ity kosa dia hita be fa misy amin'ireo gendarme manana mpanaovina akanjo no tsy gendarme fa manahirana mieritreritra azy, misy olona avy aty ivelan'ny tafika nampidirina tao anatin'le unité de répression. Voasambotra ny generaly Ravalomanana Richard Korontamby ary manomboka ame mafy ny pression apetraky ny olona zany amin'ity resaka TMH ity hoe ahoana marina ity resaka TMH ity satria tsy mety aminay zao revo zao, lako anay io bandy io, lako anay reo bandy reo. Zay manko le teneniko atsika hoe ndraindray ny teny hoe misaory laisan'Andriamanitra fa sendra ny filoham-pirenena endry nareo mieritreritra ny hanongana azy reo zany, nareo loranjy reo. Ny teneniko nareo tamin'izay hoe tena ho zakan'ny laisany ve raha mihetsika amin'ny fahatezeran'ireo olona nampijaliany laisan'ireo? Ho zakan'ny laisany ve raha mihetsika ny fahatezeran'ireo olona tsy tian-drajoelindreo? Zaho tsy miteny hoe manohana ny filoham-pirenena na ny fitondrana am'izao fotoan'izao. Fa reo olona tsy tian-drajoelona zay nahita faisan'ireo ho zakan'ny laisany ve? Mafy zay pression zay, mafy zay frappe zay. Ankoatra ny zavatra any ambadika any isaorana ny namana miara-mitolona am'izany. Mivoaka tao anatin'ny fahanginana ireto préscolaire de namoaka hoe hifidy Cicéla no tena mibaiko anay ary nampanantena asa ho anay. Mora be manko ny milalao an'ireo tanora ireny. Menao vola be indray andro ny 2 andro izy a, ataonao tsara ny revy a, ampanantenanao asa izy a, de izy tena mamony tena anaovana an'le tolona anao. Zany zavatra nitranga maro ny voalako, nisy maty mihitsy ary. Eto aho zany misotona amin'ny fitsarana, misintona ny mpitondra fanjakana, misaisira moa dikan'izany. Tokony hisy ny fanadihadiana fa tsy vitany ireny déclaration reny fotsiny satria anatry no an'ny rapitso reny sy izay mbola mitetateta eo. Tokony hisy ny fanadihadiana ary tokony hisy mihitsy ny fanasaziana. Tsy mandaha nisy tokoa ary tena nisy ny andraikitra ny raisin'ny Korontamby, général Richard Ravalomanana. Fa zao kosa
Rehefa mihaino an'le tenin'ny fitemaso ianao, de misy olona aletika eo anatin'le teniny, fa misy olona diovina. Ary eo mila sofina, mahay mihaino tsara tsika menakavy hoe ahoana tokoa zany revin'le ry zany. Verina fotsiny ny regaratsika tany amin'ny volana oktobra, septambra, isak'izay tratra, isak'izay mandeha, aiza no ahitana ny fitemaso any amin'ny mpanety avoloha, ary eo akaiky ny andro rajolona. Isak'izay mandeha, isak'izay tratra tamin'ireny krizy ireny. Indrindra moa rehefa misy an'le somary kalma tapoka iny, de ohatrany hoe mandresy rahalahy, de fa iny lery miparady eo akaikin'ny rajolona. Fa maninona tsy eo akaikin'ny bomba na ikorotam-bizy no miparady? Satria tsy bomba rery na ikorotam-by rery no nanome baiko azy hoe mila olona ohatran'izao, mila olona ohatran'izao, fa i andro rajolona koa. Ary matoa izy raisiny andro rajolona eo akaikiny, de afa-po tanteraka andro rajolona amin'ny prestation zay nataony. Tao anatin'izany ny élection. Zany hoe io baandro io zany tsy voandro any, na hoe vao tamin'ny oktobra no nahazo baiko tamin'ny andro rajolona, fa efa nanomboka tany amin'ny Ramborazina urne. Fandorana biraam-pokotany zay tsy manaraka amin'ny baikony. Tranondainga. Sarotra be ny ino hoe azy je tsy nety rehetra tao Antananarivo zany any, de apetraka eo an-damosiny Ravalomanana Richard diso zany. Tsy marina zany. Anisan'ny tompon'andraikitra tena tompon'andraikitra tao anatin'izany fitemaso. Ary andray matonga andro rajolona. Sela moa zany anisan'ny exécuteur tao anatin'izany. Ka tsy hoe raha mialokaloka ao anatin'ny eo akaikin'ny olona chef d'institution dia fitemaso dia intouchable. Zay mihitsy no mahatonga ny olona tezitra. Efa ahoana e? Ahoana zany revo zany e? Tokony sokafana zany ny fanadihadiana momba an'ireo banderôla reo sy lasofidy, kita hoe mihaino an'i Richard Ravalomanana, fa ahoana ao anatin'le cause tsy voateny andro rajolona. Dikan'izany hoe mbola miaraka ny andro rajolona izy e. Fa tsika ny tsikôpy. Zay ny amin'iny fa de fanao veloma tsika samby tahin'Andriamanitra daholo a. Raha misy fanontaniana afaka mametraka tsika, adiny le hoe ranomasina valapariako, ino le fampiraisana an'i Madagasikara iny tamin'izany misy manao observation amin'izany ato a. Ya, eny ara, veloma tokoa. Raha andefa hery tsika.